Miarabanao sy ny ankonanao ary manona ny fiadanan'ny tompo ao an-tokantranonao. Iombom-bavaka indray tsika amin'ity anio ity satria dia misy namantsika izay mpanompon'Andriamanitra izay nangataka vavaka teto amin'izao fandaharana izao, dia ny valy izany vavaka izany dia ny anam-pahavoary izany. Ka ny vavaka izay angatahany indray amin'ity anio ity dia fisaorana an'Andriamanitra noho ny amin'izay valim-bavaka izay ary ho an'ny fianarany ihany koa. Andehantsika hiaraka iombom-bavaka ankehitriny. Andriamanitra tomponay io, Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra tsara indrindra ianao, namorona anay tamin'ny alalan'ny tsy nisy ary nahatonga anay ho tonga zava-misy eto ambonin'ity tany ity. Andriamanitra, mamindrafo, mamelany erokay tsiraray avy, indrindra ho an'izay manaraka izao fandaharana izao. Ankehitriny dia mitondram-bavaka manokana ho an'ny voarin'ny tenako. Tsapany fa namaly ny vavaka izay nasandra ianao ary mahatsiaro sambatra izy ankehitriny satria manana anao Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra miaino, koa velom-pisaorana anao ny fony. Raisy Tompo izany fisaorana izany ho fanatitra ankasitrahanao. Ankehitriny ihany koa i anam-pahavoary dia mangataka vavaka manokana ho an'ny fianarana. Tompo malalo, tanterao amin'izany mpanompo vavinao izany ny teny fikasanao ka oloany izy fa tsy ho rambona. Ary mivavaka manokana ihany koa aho ho an'ireo mpanaraka izao fandaharana izao,